Faly merabatsika amizao arivariva ny zoma manifaka zao mialatsiny afa tena taraky zany raha zay tianareo satria ny antony tena tsy manafana miteny anareo fa le tamin'le émission ankeo iny tena ohatrany tratran'ny tsy fahasalamana kely ny tenako tsy mampaninona miteny an'izany tratran'ny hypoglycémie ary hypoglycémie enjakenjana ihany le izy satria tonga dia tafidina 58 ny taux de sucre atsika rehefa nirefesina zany ho antsika lehilahy zany na vehivavy manana diabeta dia tsara ihany ny rehefa mandeha tsy misaraka amina bombo farafakely ny folo any aposy na anaty poketra siramamy moa tsy lazaina tsony ary indrindrindrindra tena tsara raha manana an'le fandrefesana antony diabeta tony fa ny tena marina mamono izy io ary mahafatitapoka mihitsy raha ohatra ka tsy ara-potoana ny famonjena azy ka izay no natonga anahako namarana aingana ny fandarana ankeo satria mety tsy hitanareo fa tsemboka be mihitsy ary zay manko ny sinina an'le zay tsemboka ianao sady tapoka ianao tsemboka be sady mangatsika ianao de mangatsika manomboka mahazo mangatsika tonga de tadio fa hypoglycémie zay ary refeso aingana ny zavatra tsy azo atao indrindra de ny matory fa ny azo atao de mipetraka tonga de manao relax aingana zay mampiasa ny saina rehetra tonga de asorona zay mavesabesatra eny amin'ny tena tonga de asorona fa mampanerveux dia raha azo atao no misotro hoe un verre de soda caprice zany na fanta na limonade de grenadine zavatra mamy zany dia tonga de iny vonjena aingana na glacé na tsy glacé rehefa tsy zay koa dia azo atao koa no mitsetitra bonbon aingana na siramamy nefa ny tsy azo atao koa tonga de hoe maraparapa be satria raha miakatra tapoka be koa izy mety tsy zakan'ny fonony sasany ho an'ny olona zay tsy tena nanao sportiva zany ka na tsy nanao sport manko dia mila fitandremana daholo zany na miakatra na midina ny diabeta fa iny le midina iny izy ny tena dangereux satria raha ohatra zay manko mahatsara an'leo manana an'le fandrefesana alohan'ny atoriny ianao de mba mandrify kely de raha hitanao atahoranao hoe ambanimbany izy zany de kalinao kely bombo mamimamy na asinao sirop de grenadine kely na limonade grenadine ohatran'izany de refesinao le izy miakatra avy eo de mba miakatra izy zay anao vao mba matory fa raha ohatra ao anaty torimaso ny tratran'ny hypoglycémie dia taraiky azy izy taraiky ary tena taraiky bon hiresaka momba n'le faty olona teny Ambohimalaza tsika teny am'le anniversaire fa anao parenthèse kely ho an'reto le amy toerakafa hoe nisy koa zany teo Batlampy tsy mahafotsy nisy koa tany Mazanga nisy koa tamy toeranafa araky ny teneniko de hoe tsy afaka miala amy fanjakana amin'io satria ary tokony andraiky mihitsy amy fanjakana manao prise en charge sy ny karazany satria tena mampalahelo le olona tsy voatandrina le enao moa mba te hihinana ataovany hoe mba te hihinana crevette ianao de hoe mba amy lakamisy ty vao hoanina de atao anaty frizidera latsinainy lahady ianao mety anao zany ty mba ataotsika laoka lakamisy mandrapatonga ny lakamisy anefa i-congélateur maty velona zany hoe efa intelo farafakely na inefatra indiny niova chaîne de froid les crevettes ary tsy nirespecté de mivadika pozina ary tsy vitan'ny hoe pozina tsotsotra'izao fa tonga de mivadika zay tratran'iny tonga de diarrhée mamavay ny estomac tonga de sepotra be very tonga de faniny ohatran'ny lasa alcool izy mahery nono whisky ary mahafaty adiny 2 après fotsiny hinananao an'le sakafo ka zay mahatonga ana am'teny hoe tsy afa miala amin'io fanjakana am'ty resaka délestage ty satria io no anisan'ny tena cause fondamentale nyty resaka
sakafo mitorona nga zay ny lazana azy resaka sakafo mitorona ity ka eto tsika dia araky nambarako ankeo zany le resaka le ambomalazy tsika hoe assassinat prémédité ve le izy sa meurtre na hoe donner la mort sans avoir la volonté de la donner le izy zany hoe namony anao zany amy fomba tsy satsy rehefa natambatambatra nareo koa mako sady maika torono ao koa matoro mianao rehefa natambatambatra zany no fanady adina rehetrarehetra de araky ny teneniko ankeo hoe tsika tsy manao etadamina amy fanady adina zao mako no tonga de ary zay mahatonga ny hoe misy rakoto malala tsy mpanohatra mpitolo ary rakoto malala koa tsy hoe mpidoka mpitolo fa rehefa tsy mety dia tsy mety na iza manao azy rehefa mety dia mety na vaiza na zovy manao azy efa nanazava teto hoe oleroa zala nareo manao politika amin'ny alalan'ny haine ijoroanareo amoronanareo fahavady daholo ty zavatra rehetra zay miseho rehetra ty tsy zany natao hoe politika ary indrindrindrindra moa fa mifanaovan-gazety takany anay ny fanaovan-gazety de tsy hoe alako bika alako tare fa tsy maintsy misy fototra iorenany ao misy fakanjavatra misy rasinina misy cause misy effet misy lozika tsy maintsy aingana mba afahanao tonga amina zavatra anankiray na manao conclusion ana zavatra anankiray ka mamely olona amy zavatra mahitsy rariny marina fa tsy hoe isaky misy occasion dia avy anao vous sautez sur l'occasion et exprimer. Tu as mis dans le frigo s'il te plaît? Il y en a dans le frigo. C'est celle qui est dans le frigo qui m'intéresse. Excuse-moi. Merci, je t'aime. Zay mako le maka service tsy maintsy manao tsara fanahy ianao fa raha tsy zany ianao tsy mety satria na zanaka raha tsy maintsy ajana ihany koa fomba fitezany zany ka ianao zany tsy afaka raha ny amanokana zany sanangazoko moi ary zay ny ligne directrice ny ty fantarany ty hatram'izay hoe non tsy joro hitsangana ho favalin-dranona na ho favalin-dranona ity fantarany ity fa sa kosa nefany ny zavatra misy dia misy olona tena mijoro ho favalo ny fleurirako to malala mihitsy ary tena manenjika miezaka mihitsy ny anapotika nga fleurirako to malala zay tsy vitatsika ny teny andreny hoe andao re mba hiavana andao re mba ohatran'izao na ohatran'izao fa tsy maintsy misy fotoana tsy maintsy misy ny bilan ny zavatra mitranga hoe io ary araky ny teneniko hoe tsy ny mandehana indrony ny teny an'ity hoe problemanareo mpitondra fantsakana reo ny nanareo zay mitondra rehefa eo ampitondranareo tsy tsapanareo ny avesa satria sy ny hoe mapety ary mety manampy anareo ny zavatra teneniko fa rehefa tsy eo amy fitondranareo vao tsapanareo hoe aika tena namana le fleurirako to malala aleo izy ifampiresahana fa saingy zao tsy tsapanareo fa zany ekopy hoe ndraindray manipulenareo ndie so de verinareo fandondo ary za tsy tsapanareo fa tsapako hoe ndraindray manipulenareo fa modiko verana satria mety am'le causeko le izy mety am'le zavatra tiako hitondrana am'le izy satria tsy mivoaka amy vala tsy mi-exprimer je ne ressens pas la haine je n'exprime pas la haine sortant de vos de votre bouche tsy porteurana voana olona mideteste olona ka anika raha misy zavatra zany tokony hitenenana zavatra positif tsy afaka miteny zavatra positif nareo satria
tellement vous avez exprimé la haine, la contestation, la détestation envers les gens, dia tsy afaka mivirin-dalana nareo, zay ny problème anareo. Zay le izy. Eto, rehefa tena dinihana zany le izy, mahatonga an'le izy hoe tsisy état d'âme, marina aloha tsy afa miala mihitsy amin'ny fanjakana, amin'ny resaka hoe délestage iny amin'ny toerana hafa, tsy fisian'ny rano, ny fahadiovana sy ny karazany, tsy afaka miala amin'ny fanjakana amin'izany. Fa rehefa nalefa kosa ny fanadihadiana, dia nisy tanana zay niezaka ho tanana hoe main invisible fa main criminel mihitsy no ilazantsika azy. Ka eto zany aloha dia tsy hoe nde hitokan'ny gendarmerie na hitokan'ny fitsarana na ohatran'izany, fa ao anatin'ny asan'jareo zany. Efa nilazaiko amikeo hoe natao tsara ve ny resaka procédure rehetra amina resaka enquête amina ino izy teo scène de meurtre, ohatran'ireny acerclena tsara ve, numérotena tsara ve sy ny karaza satria il suffit d'un rien de afaka le olona. Afaka le olona. Raha ohatra tsy matérialiser le proof. Raha ohatra hoe azo eritreretina tsara mihitsy hoe raha misy olona melika ao anatin'le tsy crédible anie le olona melika mitoroky an'le olona anankiray. Fa bon, raha ny fanazavan'ny ramatoa procureur zany dia natao ny misy terme juridique zay milaza azy ramatoa procureur fa mba tenenao amiko raha mihaino ahy ianao, natao ny croisement ny appel rehetrarehetra entre an'ireo olona na ina zany dia positif na hoe araka ny efa nampanantenaina ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy lasa aloha efa tonga de ato izy manko na hoe fructif zany na fructifiant le investigation natao tamin'ny niveau ny téléphone. Tsy vitan'izay koa fa ny perquisition koa positif koa nahitana zavatra zay tsy azon'le olona nanaovana perquisition natao nanaovan'ny fanjakana azy zany ielana satria tafiditra ao anatin'ny élément douteux. Semblerait-il le conditionnel de rigueur satria tsy maintsy apetraka foana le principe de présomption d'innocence. De mazava zany fa misy olona anakenina na valo izy teo tena voaroroy ao anatin'ity affaire ity, ary tena mitsy main criminel voaporofo ao anatin'le raharaha. Za moa zany dia malala ny anarana noho ny investigation nataoko hoe misy olona ny manomboka amin'ny CL ny anarany prénom, anjaran'ny fianakaviana mahafantatra zany ny olona zay eo akaikin'ny raharaha mahafantatra zany hoe madame CL de toizanareo mifandehany. Fa za tsy afaka niteny noho ny secret ny anina, fa zay zany mba ahafantaranareo ny hoe ilaina koa manko manome point na zavatra kely anankiray mba ahafahanao manaproof fa nisy enquête nataonao ary crédible ny zavatra lazainao. Fady amin'ity fandaharanyity zany no mandeha manao zavatra, manao investigation na manao projection ka hoe diso. Tena fady zay. Ary raha naremarika nareo hatramin'izay dia mbola tsy diso tamin'ny fanadihadiantsika. Isika niteny il y a 6 mois de cela hoe non pas il y a 6 mois de cela fa il y a à peu près 3 mois maintenant hoe tsy haritra enim-bolana io fitondrana io. Rehefa tonga le enim-bolana tapitra tsy vita le fitondrana, tsy maintsy manazava filorirako malala hoe fa inona ny antony fa diso ianao tamin'iny. Minoa marimarina nareo fa tsy maintsy anazava. Ary raha ohatra vita le fitondrana dia tsy maintsy anazava koa hoe inona ny antony tenenako enim-bolana lasa taloha rehefa vita le fitondrana. Fa androany aloha tsika dia miteny zany hoe tena nisy
selon les recoupements, les détails des enquêtes et des auditions. Enfin, il y avait une main criminelle au moins. Nisy ny mpamin'ny baiko ary misy ny mpanatanteraka. Tao anatin'ity zavatra ity dia Ihanimbavy dia nisy lehilahy anankiroa. Ary nisy teo atoerana, raha ty ny tenin'ny ramatoa procureur, nisy tsy teo atoerana satria namatsy ny fanafody. Raha ohatra zany tiana tenenina aminareo de zao, tenenina mahitsy ary tsy manonona anarany tsika, de misy mpimasy voasambotrany ary inoko fa tonga de direkta tsy afangambany raha farafakeliny. Valo zany le izy, raha ohatra presisena kokoa, Ihanimbavy ary Rola. Ny zavatra marina de zao, raha ohatra manko hamono olona zany, za zany vao nitrango io, de tonga de ho za matry mivadika hoe par expérience zany, zao teneniko mivadika hoe raha ny malagasy hoa tsy mahavita mamono olona be de be ohatran'izany. Fa tsy nieritreretinao hoe be de be ny efen'ity zavatra ity, fa ny tena marina, crime passionnel, pour ne pas dire hoe vengeance hoa io. Tsy ho sarotra amin'ny gendarme hoa na ny polisy ny anao anketany io na ny fitsarana hoe izy amindreo olona no manana kakay amin'ny tompon'ny fety. De rehefa identifie zay, dia mora ny mahita hoe iza ny namono azy. Voan'ny trango io zavatra io. Fa le izy mo ny tena koa influencen'le hoe mpanohatra, mpanao gazety manohatra, de tsy maintsy napetraka foana aloha le responsabilité ny fanjakana. Zany hoe ity zany tsy responsabilité partagée ty. Anjaran'ny fanjakana mirégler ny délestage sy ny rano. Fa anjaran'ny lalàna kosa ny manasazy ny main criminel, zany hoe ity famonoana olona ity zany prémédité. Tena nieritreretina le izy ary zay madanjerosany io, migadra mandram-pahafatiny io. Ary asa terivozina. Zay madanjerosany io ary ao anatin'ny fanadihadiana ihany koa de milaza hoe efa nisy tranga takan'io tany amin'ny taona 2024, fa tsy nanana profo ny fianakaviana. Et c'est toujours la même personne. La même qui est accusée principalement, actuellement. C'est une dame. Fa tena navandoza, tena hoe zavandoza. Hoe ahoana reny atongavana am'izany? Tsisy afa-tsy ny déception amoureuse, na vengeance, zay mampassionné l'azy, no tonga am'izany. Zany hoe isika olombelona tony zany misy déclic anankiray izy. Io zany déclic io tonga anao de mivadika horreur. Ary zay mahadanjerosy any hoe raha misy biby tena danjerosy ety ambony tany de ny olombelona voalohany. Satria il suffit d'un rien, vraiment d'un rien, de tsy ampozinao iny olona iny mivadika biby, ary biby lavitra noho ny biby. Ka okare zay zany mino. Fa rehefa mivoaka le analyse biochimique,
avaty andafy de marina fa tamina pomasy no nazahoana ny tipozona sy nanapozonana olona de nararaka tamin'reto nafafy zany le izy tamin'reto donots sy ny zay tratran'le izy tao satria talohany nanafafazana an'le izy any averiko any mbola nandeha le caméra e de zay olona nangalampiana talohany nanafafazana an'le izy tsy maty zay olona ninana an'le donots ny commandina tamina traiteur anankiray hafa tsy maty mazava be zany fa misy zavatra tsy niainga tao. Maintenant hoe procédural ve le hoe ny ao anatin'ny vavony any na ny excrément ihany natao analyse procédure zany toka tsy azo laviny zany azo atao tsara mihitsy ary mbola azo atao culture ary reny rehefa tonga ty andafy aty mba ahafahana tena mi-identifier tsara hoe zao ny ao anatin'io zavatra io zao aby ny composition chimique an'io na organique an'io ity zany tsy matsity zany aty na izany naty zany iny zany pièce accablante iny rehefa tonga any ny valiny fa ny tena marina ny enquête sy ny investigation natao dia ny conclure ary ny se converger tamin'reto olona anakenina vavy sy rola voatery tsy maintsy ny tanana aponja mandrapatonga ny fitsarany reo olon'ireo azo atao mihitsy zany ny félicité ny gendarme ny félicité ny mpisy-fitsarana hoe tao anatina fotoana rapide no nanaovandrareo ny fanadihadiana momba an'izany satria raha misy zavatra sarotra indrindra amin'ny fanaovana an'io enquête io sy investigation io tena tsy afenina aminareo fa reny hoe misy fatin'ny kiararana maromaro reny sarotra tena sarotra fa nanampibetsaka moa zany ny fitiliana ny caméra tao anatin'le salle nanampbe ihany koa ny témoignage ny olona maromaro ary rehefa natao ihany koa ny enquête de reto sasany koa nisy mibaradaka tao anatin'ny zavatra mitranga ka ndao ianotsika ny teniny ramatoa procureur ary azo mena félicitation izy mbola tsy vita moa ny fitsarana fa de na ny préalable fotsiny ara hitako hoe en béton zany ny dossier na ny fitoriana ny fanjakana moa zany de lasa partie civile amity na ny victime koa ka hitako hoe sarotra ho an'reto nampidirina ponja no afaka amin'io raharaha io satria ny pirofo mavesatra non ny heloka mavesatra natao ary ny pirofo dia misy ndao ara inotsika ny feony ramatoa procureur araka ny efa nampanantenaina ny mpanarabovo sy ny vahoaka malagasy dia manao izao fampahafantarana izo izy eto amin'ny fampanoavana mikasika ilay raharaha fanapozinana na empoisonnement zay nitarika fahafatesana olona sy nankarary olona maro tsara ny manamarika fa am'izao ora itenenantsika zao am'izao takarivo zao vao vita ny fakana ambavany ireo olona rehetra izay nentina teto anatrehany fitsarana miisa 9 ireo olona voaroa ireo ka anakenina vehivavy ary anankiroa lehilahy nisy ny nanatrika ny lanonana tamin'ireo olon'ireo nisy ihany koa nefa no tsy nanatrika izany lanonana zany araka ny fanadihadiana izany atao mba ahafahana mamaritra ny vesatra sy ny andraikitry ny tsiraray ao anatin'izao raharaha izao dia hita fa misy amin'ireo olona voaroa ireo no nanome ny toromarika misy amin'izy ireo ihany koa no nanome ny poizina izay entina anatanterahana izany fanapozinana izany ary nisy ny namafy izany poizina izany tao anatin'ny sakafo na dia niezaka nandaza ny sasany amin'ireo voapangy ireo fa tsy ny fampiresaka dia hita araky ny fitsiriana izay natao tamin'ny findayan'izy ireo fa
nifampiresaka ireo voapanga ireo nifandray tamin'ny alalan'ny ansoatarbisy tamin'ny alalan'ny afatra ambiafina tany anatin'ny tambazotra tserasera. Nisy ihany koa ny fisavana tany hatramin'ireo voapanga ireo ka nisy ny tranon'ny sasany amin'ireo voapanga ireo nahitana isinga izay ahafahana miapanga azy ireo. Mbola eo ihany koa ny fitsirina izay natao tamin'ny fakatsaly fanaraha-masona caméra de surveillance tao amin'ilay trano filanonana ka nahitana ny fihetsiky ny tsirairay tamin'izany lanonana izany. Tsara ny manamarika fa mbola mitoy ny famitorana ary mbola iroso amin'ny fandraisana ambavany sy ny fanadiadiana olona hafa ny mpitsaram-panao famitorana sy ny eo anivon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena izay nanao ny fanadiadiana savaravina. Noho izany dia eto dia manentana ny tsirairay izay mety manamboavoaka ahafahana manampy amin'izany famitorana izany ahafahana miroso amin'ny fahitana ny marina mba anantona ny tompon'andraikitra anome izany vaovao ananan'izany. Araka nefa voalaza ombenombeno moa dia tsy azo atao ny mamoaka ny anarana na ny sarin'ireny olona voarorony ireny eny amin'ny tambazotra tserasera na eny amin'ny haino vakijery mba ho fanajana ilay atao hoe principe de la présomption d'innocence, izany hoe mbola hiverina ho tsy meloka ny olona iray raha tonga mbola tsy misy didim-pitsarana raikitra izay manameloka azy. Fanapozinana na empoisonnement sy firaisana tsikombakomba no anenjehana ireto olona voaroro ireto izany dia voatondry faiziny ny 5/7 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ka mety avoasazy azy ireo anao asa terivozina mandra-pahafatiny. Rehefa natolotra ny mpitsara-panao famitorana moa ny ireo olona voaroro ireo sy ny antota taratasy-nady dia nitaky izay teto amin'ny fampanoavana ny famonjana azy ireo mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo. Namoaka ny didiny mpitsara-panao famitorana ka napiditra amponja vonjy maika ireo voaroro mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana. Tafiditra anatin'ny politika napetraky ny ministeran'ny fitsarana ity karazakelo ka fanapozinana na empoisonnement ity ka dia tsy lefitra mihitsy ny izay atao fampanoavana ny amin'ny mety ho fagnatana fahafana vonjimaika izay ataon'ireo voaroro na ny voapanga. Zay zany tokony zany tsy hoe za tsy manery ny hafa hoe ino ny procureur na ino no fanjakana fa za aloha mialatsiny raha naremarika nareo tsy miteny mihitsy aho fa tena nakarecule ary nametraka hoe ny chaîne de froid sy ny karazany fa tao ankeo mbola nametraka hoe zavatra roa no mety hitranga fa efa ny zavatra ohatran'ireny manko tsy azonao atao no ianao tsy enquêteur direct ka manatrika an'le olona eo na de hoe marina fa manao investigation anao, misy miresaka aminao, misy tsy miresaka aminao, misy koa mety mametolana fa tsy maintsy manao simulation anao anakiroa farafahakeliny tena mifanakaiky amin'ny marina. Ka zay no natonga nanteny hoe prémédité le izy za hoe sans avoir la volonté de donner la mort. Am'izao fotoan'izao zany tsika de afaka miteny hoe prémédité le izy satria nisy mihitsy mimpamme baiko de misy mipanatanteraka ary nisy na fournisseur, nisy na mihany hoe ty le ody, ty le fanafody zay mpimasy olona io anisany voasambotra any amitsika miteny zao. Ka za tsy teny hoe okarere olona ny hoe politisena daholo ny zavatra mitranga rehetra sy zay miseho fa manjary cela fera de nous, de notre, je ne dirais pas ouais métier, notre activité, cela risquerait de discréditer zany ny activité atsika sy ny zavatra ataotsika. Fa ny aloha de zay zany tsy misorona amiteny hoe tsy politiser, tsy tokony ho politisena ity zavatra ity fa nisy main criminel mihitsy tao ary prémédité le zavatra fa tsy hoe tonga ho azy na botulisme na hoe ino ty izy
tsy fanahinina fa de zany tolekana tsy fanahinina ary izy misy négligence koa izy professionnel araky ny teniko ankeo tokony mitondra groupe ianao ary rehefa tsisy zay zavatra zay de tokony hitena anao hoe tsy afaka mihonore an'io zavatra io fa tediavinareo amon'olona ny professionnel de manao an'izany mandà rehefa tsy tomombana rehefa tsy feno ny fenitra tokony havitanana zavatra tsara ka dia veloma mandram-peona tokoa maro aminareo ny tena hoe mibinabina tena marina zany satria tsy fidiny amiko io fa tsy maninona afaka miteninareo voatavo afaka miteninareo loksa zakako tsara zany satria zako ny mba nanao taloha veloma mahafinaritra tokoa mandram-peona ny YouTube tsy nalefako satria nisany feo iny teo dia manjary tsy maheno zareo ka de miangavy anareo zany mba hanao abonnement amin'ny tony fandara atsika tony de mba defa 5 étoiles ary aza adiny moa mametraka kely ho an'ny avocat atsika satria tsy nampatsiato atao toetrany manadino indray nareo veloma tokoa veloma mahafinaritra gros bisous nareo